izay finiavana izay no tsy misy. Asa mieritreritra sika fa hoe ny any andrenivohitra ihany no mamirapiratra, tsy atompoko. Ny any ambanivohitra misy ny rivotra madio a, misy ny zavaboary a, misy ny olona mbola manana toe-tsaina tsotra dia tsotra, mahafinaritra. Saingy inona moa ny olana? Tsy afaka hanome tsinony sarambabem-bahoaka koa nefa ny tenako amin'izay fotoana izay ao mandehana anareo any ambanivohitra kanefa inona ny miandry azy ihany? Ny dahalo. Iza no tokony hijery amin'izay resaka fandriam-pahalemana indray? Ny mpitondra fanjakana? Izany daholo anie no hoe zavatra andrasana amin'ny mpitondra fanjakana izay hoe ampilamina ny tany izay. Aiza re sika? Aiza isika? Efa noteneniko teto daholo ny andraikitsika vehivavy moa ve dia ny hoe eny tompoko izay no asanao zany miaraka amin'ny lehilahy vadinao, fa tsy mba mananatra azy hoe tsy mety izao, tsy mety izao seria, mila manova ny fomba fitantanana ny vahoaka fa tsy mety izao. Efa noresahako teto daholo ny resaka hoe ny fiainana anie tsy resaka hoe diplôma, hoe rehefa manana diplôma be ary ambony tafitrano ianao a dia izay no atao hoe tafita. Tsy atompoko. Izay ilay fahaizanao mandinika ny fiainana izay, mandanjalanja ny zavatra rehetra manodidina anao. Ary indrindra efa naverimberiko teto ny hoe rehefa misy ny échec na ny tsy fahombiazana dia ny mandinika hoe inona no responsabiliteko tao anatin'iny échec iny. Fa raha ohatra ka hoe androany tontolo andro ianao anasoketandra-be na tonga ny échec taminao, mety nisy angamba aloha izany ny hoe sabotage nataon-drasoa sy ny sabotage nataon-drabe tamin'ny échec izay nanjoanao, kanefa hoe matokoa ianao resy ny sabotage ny rakoto sy rabe, dia zay no tokony hojerevanao zany izay hoe inona ny antony nandresen'izay sabotage zay tatao amiko, ary inona ny tsy iverenan'izay tsony. Anjaranao ny manova ny lalanao hoe ato zany ny lalako zorako, izay vao afaka. Satria raha ohatra ka ifamaly faty foana, raha ohatra ka ifanendry foana fa ianona ny diso, io zao dia hoe miakatra indray ny vidin'ny sakafo sy ny vidin'entana raha vao tonga ny coronavirus. Au lieu de hoe mba hifampitsinjo zany ny malagasy dia mifampihinana. Efa izay ny toetra hatramin'izay hoe tsy maintsy mampiditra ny ao am-paosy ny tsirairay. Aiza re sika amin'izany zavatra rehetrarehetra izany? Omena zato isan-jato koa fa nefa ny vahoaka samy manavitry ny ainy zao, fa efa titanika zao, samy manavitry ny ainy, samy makany boe. Fa tadidio fa ny titanika dia nijanona hatramin'ny farany. Ny kapiteny sambo no miala farany tao anatin'ny sambo satria responsabiliteny ny faharendrehan'ny sambo. Izay ilay averimberiko eto foana hoe responsabilité. Ka tokony hijery ny responsabilité zany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, satria
rehefa te ahazo ny toerana eo amin'ny fitondrana ianao dia ny vahoaka no tokony ho jerenao voalohany, ka dia miandry anareo ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Ny vahoaka tsy akanavaka io, na ny ao Antananarivo, na ny any amin'ny faritra rehetra, na ny any Kodaoda rehetra any, dia vahoaka malagasy izay nametraka anao teo amin'ny toerana daholo io, ka dia tsy maintsy tokony ho tsinjovin'ny mpitondra daholo izany ny organisation rehetra izay atao amin'io. Satria raha ny za moa zany aloha tsy ampitany hoe performance ny organisation aty Canada amin'ny resaka coronavirus io, tsy ampitahany zany kanefa kosa dia tokony zany hijery ny moyen rehetra rehetra eo am-pelatanany zany ny mpitondra rehetra amin'izao fotoana izao, izay no nifidianana azy teo. Aza ilika any amin'ny vahoaka irery ty zavatra ty, fa zay ny atao leadership, ny any ambony ny kaondoha dia manome ny ordre amin'ny aty ambany rehetra rehetra hoe izao sy izao sy izao sy izao zany no tokony ataonareo, ary dia mitsinjo azy ihany koa amin'ny resaka arabola, amin'ny resaka fanomezana ny sakafo sy ny sisa sy ny sisa. Satria ny mpivarotra ve zany any ve zany manarina ny tsiny rehetra rehetra, izy koa nefa mitady tadiavo ny moyen zany hoe inona no fomba zany hanampiana koa an'ilay mpivarotra mba tsy hampisondrotany ny entana, any daholo nge ny fipetraky ny zavatra rehetra rehetra. Ka fotoanany zao ny hoe hifanomeza tanana tokoa ny mpitondra sy ny vahoaka entina, tsy kilalao tsony mihitsy izy ty, fa tena izao zany vao tena tokony anao ny pratika araky ny tokony ho izy amin'izay. Izany atao inona keny atao hoe gouverner c'est prévoir, ary miprevoir ny zavatra rehetra mety hitranga ao amin'ny firenena entinao, miprevoir ny hoe iay ny fiainan'ny olona rehetra rehetra izay entinao, izay nkeno nametrahana anao teo, ka mampametra-panontaniana ihany ndraindray hoe inona marina moa zany ny tena objectif zany nidirana tao. Tsy anjarako ny mametraka an'izay jugement zay, fa ny zava-misy no teneniko eto hoe inona ny zava-misy. Tsy anjarako ny mametraka ny jugement eo amin'ny mpitondra, fa ny anjarako dia ny mampatsiahy hoe inona lay objectif tokony harahana marina eo amin'ny fitondrana vahoaka. Fotoana ny ankampasaniny zao ny anaovana an'izay karazana organisation tena izy izay. Aty zao ny azy dia efa hoe misy ny fitaovana rehetra rehetra, raha fa misy izany ny cas izay mitranga ny amin'ny hoe efa positif zany ny coronavirus ao amin'ny olona iray, ary efa mitondra ny symptôme mahery vaika toy ny kôta sy ny tenda izay manindrotsindrona sy ny lelo izay mitsotsorika, dia ny aretina-doha mandoa mivalana, ary mety tsy ary tena mihitsy ilay olona miakatra ambony be ny maripana, dia iny zany no tonga dia alefa zany isolé na any an-hôpitaly dia tsaboina. Aty koa zany efa misy ihany koa ny hoe préposé, ny infirmier, ny préposé izay mamafa ny malotony reo olona reo, efa vonona daholo ve?
isika mianakavy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany satria ny fahitako ny any Madagasikara dia ny havan'ilay olona ihany no mamafa ny malotony. Kanefa ve afaka hiditra any ve ilay olona hamafa ny malotony ny havany? Izany daholo dia zavatra fanontaniana mipetraka. Ny olona manan-katao angamba no afaka hibenefisien'izay zavatra rehetrarehetra izay, nefa tokony ho jerevan'ny État ao amin'ny budget daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Misy olona ho fanina haingakaingany eo zany angamba hoe hamafa ny malotony marary rehetra eo dia homena vola izy, homena karama amin'izay resak'izay. Asa mety tokony misy ny hoe salina atokana rehefa tsy nanao an'izay zany alefaso ary zany, ohatra ny sekoly na ny hôtely ohatran'izany, andefasana ny marary, homena formation aingakaingana daholo ny dokotera amin'ny asepsia sy ny protection rehetra, ny masaka ary foba sy ny vêtement microbiologika izay miaro hatrany tampon-doka hatrany paladie. Ny olona izay mikarakara ny marary eo, izany zavatra rehetrarehetra izany dia tokony ho ao anatin'ny planification'ny mpitondra fanjakana daholo. Ny fitondrana ny masaka zava-dehibe hitako tamin'ny internet fa dia miakatra ny vidin'ny masaka dia mampalahelo zany zavatra zany. Ary rehefa lany dia misy ny fomba fanamboarana ny masaka izay mba mety hanavitra ny fiainan'ny vahoaka izay tsy nahavidy masaka ohatra. Kanefa tadidio fa tsy zato isan-jado dia iny masaka iny akory no hitondra ny zavatra rehetrarehetra, fa eo ihany koa ny fanasana tanana. Manasa tanana rehefa alohan'ny hiditry ny trano, sasana ny tarehy, esorina ny akanjo dia alefa amin'ny lamba maloto, manao akanjo vaovao. Zany ny zavatra rehetrarehetra izany dia zavatra tokony efa ampahafantarina ny vahoaka isan'andro ny ainao manjery sy ny radio dia tokony mampafantatra ny vahoaka, satria dia mbola betsaka ny tsy mahalala an'io otrikaretin'io no Madagasikara. Ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana dia efa naverimberiko teto foana hatramin'izay. Tsy mpaminany ny tena ankoatran'ny Pasteur Mayol fa mba mahalala ihany ny zavatra mety hitranga par intuition amin'ny zavatra izay misy. Ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana dia efa naverimberiko teto foana fa dia ambany dia ambany ny tahan'ny mpijery ny sakafo ara-pahasalamana. Fotoanany zao tompoko amin'ny fotoana hipetrahanareo ao an-trano dia mba mijereva ny resaka fahasalamana, mba mijereva ny hoe inona sy inona daholo ny sakafo tokony hohanina. Efa niteneniko teto daholo ny zavatra rehetra izay tokony hohanina. Misy ao Madagasikara, misy ny tongolo, misy ny tongolo lay, ny citron, ny akondro. Zany zavatra rehetrarehetra izany dia zavatra mitondra otrikaina maro dia maro daholo. Ny concombre, ny voanio, ny curcuma, ny voasary, zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny voamaina, ny moringa efa niteneniko teto daholo ny hoe reny karazana ny moringa dia ny anagnambo, zay ny anarany zany any amin'ny faritra Atsinanana iny. Mitondra otrikaina maro dia maro zany zavatra rehetrarehetra izany. Ny voamadilo dia azo ampangotrahana atao jus satria dia mitondra otrikaina maro dia maro ny voamadilo.
izay maniriniry eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny any amin'ny faritra andrefany Madagasikara iny ny voamadilo. Mahatsara ny taovam-pandevona-kanina, mahatsara ny fikorianan'ny rà ary dia mampatanjaka. Atao jus de tamarin reny zany, zavatra tsara daholo ange reny e. Ny vitamine reny zavatra tokony ho ananana daholo, ananana ny hery izay entina miady amin'ny virusy. Dia ity zao misy fomba fanaovana ny voasary makirana koa izay ny hodin'ny voasary makirana zany alona ao anatin'ny vinaigre de cidre. Izany hoe rehefa mihinana ny voasary ianao zany dia tsy ariana ny hodiny fa tahirizina, rapena zany ny hodiny fa feno vitamine C, be de be mihitsy ny hodim-boasary tompoko. Dia iny na ampiarahanao amin'ny vinaigre de cidre na alonanao amin'ny citron, rapena zany dia alona amin'ny citron, dia atao fihinana isan'andro. Atao miaraka amin'ny sakafo na asiana sakay kely ohatran'izany. Reny antsary reny ange zavatra mahasalama daholo reny amidin'ny olona any amin'ny sistany reny e. Zavatra mitondra otrikaina daholo ary rehefa jerevanao ange ny trondro zany zavatra rehetrarehetra izany dia mahasalama. Ary raha mba diniantsika ny olona any amin'ny faritra andrefany Madagasikara iny ke ny vezo sy ny tany maninona no matanjaka be ny zavatra hohaniny. Mila fantatritsika daholo anie zany zavatra zany, mihinana trondro izy, mihinana voamaina izy, mihinana an'ireto moringa teneniko reto, ny anagnambo, mihinana izy ny karazana voankazo. Izany zavatra rehetrarehetra izany no mahatonga azy matanjaka. Mila jerevantsika kaiky daholo momban'izany, ny mihinana izy ny mangahazo, ny vomanga. Ka manana sika ny zavatra rehetra, manana sika ny manam-pahaizana. Efa noresahako teto ny momban'ny plante médicinale, manana sika ny ravitsara. Efa nazavaiko teto ny fomba fampiasana ny ravitsara. Manantsika ny mandrava sarotra, azo ampiasaina daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ao anatin'ny hoe fitandrovana zany, prévention. Afaka manao masazy rehefa mbola tsy voany coronavirus, afaka manao masaka zany ny mpanao masazy, manao masaka ny olona atao masazy, dia mety afaka anome hery fiarovana kokoa ny olona zany zavatra rehetrarehetra izany. Manantsika ny katrafay, efa nazavaiko teto amin'ny fandarana zany forêt santé, ny katrafay fa mampatanjaka ny katrafay ary dia miaro ihany koa zany amin'ny karazana koa hoe microbe, virus sy ny sisa. Manana sika 20 taona no nitazomako ny klinikan'ny médecine alternative taty Canada. Zavamaniry, zavatra avy amin'ny zavamaniry malagasy daholo, plante médicinale no nitsaboky ny Canadianina hatramin'izay amin'ny alalan'ny huile essentielle avy any Madagasikara. Betsaka moa ny hoe manometsiny ahy zany ny amin'ny hoe fanahoana ianao no mijanona ny Canada fa tsy mitsabo anay aty. Na ny fianakaviana zany dia malahelo izy amin'izay resak'izay hoe inona no ataoko aty. Ka
efa manana ny vady aman-janako aho, efa manana ny zanako. Izany hoe ireo zany a no priorité amiko aloha amin'izao fotoana zao a de ny zanako, ny hoavin'ny zanako. Ka aty no hitako fa mapetipety kokoa raha araky ny eritreritro, samy manana ny droit-ko ny olona rehetrarehetra anana n'izay fomba fijeriny. Dia ny priorité-ko aloha zany amin'izao fotoana zao de ny zanako. Ka izay daholo no antony namoako an'ity chaîne YouTube ity, ny mba ahafahako hoe aty tany lavitra aty a mba manome torohevitra ny mpiray tanindrazana amiko, satria efa naveriko teto fa ny fintana no tsara indrindra omena ny olona raha ohatra ka te anampy ny olona manodidina anao fa tsy ny trondro, satria raha zatra omenao toloram-potsiny ny trondro izy dia tsy ahay hitady ary tsy ahay ny andeha hiavitra amin'ny fiainany, satria raha tsy ny raisy ny fitana akan'ny trondro fa ny trondro foana no nomena anao no nomena azy, dia tsy ho fantany hoe ahoana ny fitseboana sy ny tebiteby maka an'io trondro io. Zany no zavatra tiako ampitaina foana eto amin'ny fandaharana zany forêt santé, dia ny hoe mila miezaka mikaroka ny olona tsirairay ary sahiko ny teny amintsika fa nozarin'ny mpanjanaka amin'izay fanomezana trondro izay sika, de variana amin'ny fandraisana ny trondro dia tsy mieritreritra ny akan'ny fitana, kanefa dia izay no miarrange azy hatramin'izay satria ianao tsy mieritreritra ny amitana ny anjoro, ka dia eo am-pelatanany zany momba anao rehetra rehetra. Rehefa omen'ny trondro ianao de faly, indraindray koa nefany anaovany chantage koa ianao fa tsy omeny ny trondro fa satria misy zavatra tadiaviny aminao, dia hanao ianao zay tiany atao rehetra rehetra azahoanao an'ilay trondro, fa tsy mieritreritra hoe andao amin'izay sika mba andray ny fitana hitady ny trondro. Ay, misy trondro azan-dranomasina, azan-dranomamy be dia be mihitsy kay ao amin'ny taninao, fa ianao zatra nomena an'ilay trondro fa tsy namitana. Fotoanany zao tomboky lahy sy tomboky vavy, tsy fotoanany fifandatsana fa fotoanany fisokafan'ny fanahy, fisokafan'ny maso ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ka eto zany zaho aho tsy mpaminany ohatra ny pasteur Mayol, fa ny vision natoroko anareo eto ary efa natoroko anareo teto hatramin'izay, ity no fotoana izay andehanan'ny malagasy na hivarina kady na manomboketo dia ho tafitan'ny malagasy, na manomboketo amin'ity coronavirus ity dia ho vitatreo ny momban'ny malagasy. Dia toy izay sy toy izay indray no azo natolotra anao an'io, trafikenao me mahery no meko eto ambava homana ampomeritreritra, ary dia ity no teny omeko ny fianakaviako rehetra, ny reniko izay mbola velona any, ny raiko moa izy efa maty dia
fantatro ny alahelo mitoetra eo aminareo ny amin'ny hoe izaho tsy mitsabo anareo any Madagasikara. Kanefa aza atao mampalahelo izany zavatra rehetrarehetra izany, fa ny lalàna ny fiainana no mitondra ny zavatra rehetra, satria efa arakin'izay niteneniko teo izay hoe ny fianakaviako, ny zanako no lohalaharana amin'ny fiainako izany, ka aza ometsiny aho amin'izay zavatra izay, satria fantatro na dia taty ny reniko tamin'ny 2017 nitambatambaziko izy hoe hijanona aty, kanefa dia tsy nety nijanona izy, fa hoe any amin'ny toerana izay mahazatra azy ihany zany, ao amin'ny tranony zany no mahalezy azy amin'ny fiainana. Droany zay, zony tanteraka izay, tsy manome tsiny azy aho amin'izay, fa manao izay azoko atao rehetrarehetra aho zany ampita ny vaovao rehetra izay fantatro afaka hanomezana